zavatra nangatanay ngamba ny mila verina kely ihany dia fitakiana zany ohatrany hoe fanairana fitondrany hoe misy vohitsaka andreo mpianatra ny fampianarana teknika reo fa tokony mba hisitraka izy ny session spéciale dia namaly moa ny ramatoa ministra rehefa namaly izy dia tena nataony antsipiriny mihitsy fa hoe ny baka teknôlôjika sy ny baka professionnel dia tsy nahitana trangana lazaadina mivoaka mialohan'ny fanadinana fa tsy nataony amin'ny antsipiriny kosa ny endreo le enseignement général fa raha ohatra zany nisy série anankiray tamin'ireo ka tsy nisy lazaadina mivoaka dia tonga dia mitombona avy hatrany ny fitakiana ny fampitovizan-jo lafi ny loha zany ny azo raisina amin'izay na ireo teknika ireo manao ny session spéciale na zay série tsy nahitana an'izany trangana lazanadina mivoaka zany tsy manao ny session spéciale fa ny anay moa zany nitakianay hatramin'ny voalohany mba nydresanay dia hoe tokony hisitraka an'le zo satria zavatra efa tolotra ny meny filoham-pirenena iny ka ny angatanay zany amin'izao dia manamafy zay hoe raha ohatra ka misy zay tranga zay hoe tsy nahitana ny lazadina mitranga mialoha tamin'ny série tao amin'ny akapobeny dia miangavy zay mba hisitraka n'le zo famerenana ny session spéciale ny fampianarana teknika endrika ny tondranay iny dia mazava tsara fa tsy revendication syndicale le izy fa kosa forme de doléance satria le olana ny tsy mipetraka amin'ny vantana aminay mpampianatra fa ny mpianatra le izy